voalohany indrindra dia miarahaba anareo rehetra izay fifoazana na manerana ny nosy fa indrindra manerana an'izao tontolo izao. Za nanao ny présentation tenako aloha. Voalohany indrindra za olona Tsotanana. Tsotanana dia tobin'Andriamanitra, izany hoe toby izay hoe fifoazana eto Madagasikara fa eto ny toby. Ny présentation-ko voalohany indrindra ny anarako Rafanomezatsoa Celestin. Tanora iaho, mbola eo amin'ny 7 taona eo eny feo. Mpianatra iaho ary classe de terminale. Tsika efa nandrea izay efa nalala ny zava-nisy, ka eto dia tantara ny zavatra hitako, ilaza ny zavatra izay nampitaina ary mampita ny hafatra izay notantarainy tamiko. Voalohany indrindra tamin'ny alahady heriny tokotokony tamin'ny 9 tolakandro teo za no natory. Iny natory iny dia nisy fanahy, izany hoe nisy zavatra nakana, hoe nakany fanahiko tao anatiko, dia nomboka teo tsy natsiaro tena intsony fa izany hoe lasana hoe nisy zavatra nitondra ny fanahiko nandeha miakatra. Iny miakatra iny dia misy namana niaraka tamiko. Io namana niaraka tamiko dia olona Tsotanana ihany, ary araka ny efa nanontaniako ny olona Tsotanana dia olona maty tokoa izy io, fa za moa tanatin'iny tsy natsiaro tena intsony. Dia niaraka izay sy ilay olona eo Tsotanana io niakatra vetivety fotsiny izay dia tonga tamin'ny toerana anankiray. Izay toerana azo lazaina hoe tena mahafinaritra, toerana mamirapiratra, azo lazaintsika hoe izay no atao hoe nandanitra. Io anatin'io toerana io dia manoloana anazy eo aloha eo misy vavahady lehibe. Izany hoe vavahady lehibe io dia mety hoe tsy haiko hoe io hoe ny vavahadin'ny lanitra, fa teo izay roa nijanona. Dia niandry tsy ela akoriny dia nivoa ilay vavahady lehibe io nivoa. Dia iny ny zavatra namirapiratra be nivoaka avy any. Dia iny zavatra namirapiratra be nivoaka avy any iny izany hoe mitaratra be amin'ny maso dia tsy mahita tsara ny maso. Iny anatin'ny tsy mahita tsara ny maso iny tsy hitako teo intsony ny namako. Dia namako niaraka tamiko taty ambony tany tsy hitako teo akaikiko teo intsony. Dia za rery ny sisany teo. Dia za rery sisany teo iny dia niandry dia iny zavatra namirapiratra iny mivoaka avy any amin'ny vavahady. Mivoaka avy any vavahady izy dia nanoloana anahy teo ary hitako tsara teo. Dia ny fahitako azy dia endrik'olona sahala amintsika zao, fa izy fotsiny anatin'ny hoe lazaiko teo hoe mamirapiratra, izany hoe mitsilo be izany, tara-pahazavana be ny maso dia tsy hita tsara, fa ny fahitana azy dia endrik'olona. Io olona izay ny nanoloana anahy io dia azo lazaina ary efa fantatra fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Nanoloana anahy teo izy dia avy dia niteny izy. Teny voalohany nataony tamiko dia hozy izy hoe natsoky ianao fa mbola ho averiko, ka ho ampitondraiko hafatra ianao ary iraiko ianao maneorana an'izao tontolo izao, ilaza ny zavatra nisy taty ary ilaza ny hafatra izay ampitondraiko. Ka izao ny hafatra omeko anao voalohany. Any ambony tany any dia vitsy ny olona any, vitsy ny olona izay ho namanay aty an-danitra, izany hiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa indrindra io Tsotanana io dia toby ary ao no misy ny lohan'ny fifoazana. Ka ao Tsotanana dia tena vitsy ny olona ao no tafiditra aty amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe raha misy olona 100 ao 5 no aty amiko hozy izy. Dia izay no antony ampaneраiko anao hiverina any ilaza, ampita fa efa tonga ny farany.
tsy tongotra ny farany fa efa tonga ny farany, ary ianao sisa no lanenina farany any ambony tany any. Ka mandehany ianao tanterao zay zavatra nampanerako anao fa tsy zavatra akorin'izay tsony ataonao any, fa raha vita ny zavatra ataonao izy dia tsoky ianao. Zay ny zavatra nyteneniny ahy. Dia nitoy ihany le fanazavana tany an-danitra tany, betsaka ny zavatra nyteneniko tamiko. Niteny izy hoe Satanana ny vitsin-drindra, dia avy niteny an'iny izy dia le zato hoe mandehana anao soritra io ary lazao any ny havatra. Ka manarak'izay niteny koa izy hoe ao Satananao misy ray aman-dreny anankiray, zay ray aman-dreny anankiray zay dia nitonony ny anarana mihitsiny ary olona fantatro, raha hitako ity Satanana foana zay, dia tsy izy zay afaka lazaiko amin'ny rehetra hoe Dadarandriamananjary Robera zay ny anarany. Eto Satanana izy eraky eto Satanana, ary olona zay lazaina hoe tsena ny tanàn'ny fampianarana. Ka io olona nilazaina io dia olona ny tanàn'ny fampianarana araka nilazaiko teo. Dia niteny izy hoe io olona io izy no anatony, io no hanory hevitra anao ho azahoanao hanatanteraka n'le hafatra ampitondraiko. Avy niteny an'iny izy dia hoy izy averiko ianao izy ary ny havatra farany hoy izy dia hoe tonga ny farany ary ianao ny alanenina dia atsoky ianao raha vitanao hatramin'ny farany mihavatra ao. Ka mandeha ihany iren'izao tontolo izao, izany hoe za zao dia andeha hitety an'izao tontolo izao, tsy hoe hampita havatra fotsiny hoe amin'ny alalan'ny telefôna, amin'ny alalan'ny zao zavatra ataontsika izao fa mbola hitety an'izao tontolo izao, indrindra fa eto Madagasikara izay misy ny hoe fifoazana izay. Ka zay ny hafatra pitapitaina aminareo fa araky ny teniko teo moa izy hitety an'izao tontolo izao ka eo anareo mampanantena anareo fa tsy maintsy hahita amin'ny vatana daholo nareo za mahita an'ity vidéo ambengo anareo ity. Ny hafatra manaraka za zao tsy akory ny hoe olona orintsika izao tsony, fa azo lazaina hoe iraka fotsiny ny fanahy ny sisa miasa ato amiko fa ny vatako hoe mbola ho sahala amintsika izao ihany. Araky ny filazantsika anazy sahala hoe anjely fa olona. Ka zay fanahy sisa ny miasa ato amiko izay dia misy fanahy mibisiky foana, misy zavatra miteny foana ao ato-tsaiko, zay za vao afaka manatanteraka. Ka efa nisy fanahy mibisika tato an-tsaiko tamin'ny alahady ariva alina, ka niteny izy hoe Satanana hoy izy amin'ny 15 mars ianao miary Satanana dia any Ndavamamba ny voalohany. Zay ny zavatra nitenen'ny fanahy tao ato-tsaiko dia zay moa zany no azo lazaina hoe tenin'i Jesosy zay ka eo anareo zay misy hoe mahita an'ity vidéo ity indrindra zay lazaiko teo hoe any Ndavamamba, mampiomana anareo fa ho avy any amin'ny alety Satanana amin'ny 15 mars ary ho avy any fanaritavaninareo dia amin'izay fotoan'izay afaka manazava tsara, afaka mampita havatra tsara aminareo. Ka misaotra indrindra tompoko, mankasitraka tompoko lahy, mankateza tompoko vavy.